Iverenantsika kely kosa ny mahakasika ny sosialy indrindra fa ny eo amin'ny fiakaran'ny rano amin'izao fotoana izao noho ny fahatsitsinan'ny lakan-drano lehibe ao amin'ny tsinan'Akadimahoaka dia olona mahery ny 300 avy ao amin'ny vakiparitra faefatra eo anivon'ny fokontany Akato maroroa no milomano ao anatin'ny rano maloto. Andro vitsivitsy ny alohan'ny fety Noël dia efa niroboka anaty rano maloto ohatran'izao hita amin'ny sary izao. Maraina mandraparivan'ny andro ny mponina eto amin'ity vakiparitra faefatra eto anivon'ny fokontany Akato maroroa ity. Miditra any an-trano mihitsy ny rano maloto eto ka mahatonga ireo mponina voakasika mivantana hanao fitarainana. Avy ny orana dia tonga dia tsy maintsy maninga zipo zany zay ity. Isaky ny avy ny maninga zipo foana isan'andro zany. Zao dia efa angamba zao herinandro zao nisy zao tsy afaka mihitsy zany zay fa zao ny mahazo anay. Zanakay wa zanaka kerinjazy zany teraka dia ambonin'le rano be amin'le fandrina eo ihany dia eo ihany no hatramin'izao sao dia mbola misofi-drano ao zao zanako teraka kely vao tsy amperinandro zay. Ny antso ataonay angamba dia mbo mangataka le zay manam-pahefanao ambony eo mbo karakara ny zavatra misy anay ary mbo jerenay kaiky fa tena mafy mahazo anay. Zao ny olona tamin'ny afokontany Akato tany efa any fokontany tsy mijerenay ity zany. Nahazo fanampiana ho ny tany zao dia lany zareo tany fotsiny zany zatra ngefa samy fokontany Akato zay ety dia tsy mahazo zavatra zany mihitsy zay. Lemanay le rano tsy mety mivoaka satria misy bizy zany eo ambanina tranona colonel dia matahotra daholo le fokon'olona ho any dia nefa tsy azo atao raha tsy hoe fokon'olona mihitsy miresaka amin'ilay colonel io dia tsy mivoaka mihitsy le rano nenay zao vilany tranonay avy amba ambony toerana ihany fa misy rano ao an-trano hatrany amin'ny alika. Dia zay zany problème anay ety dia nefa nomboka tamin'le 20 décembre any ohatran'izao tety dia tsisy miraharaha na président fokontany ara tsy miraharaha le satria zareo ambony toerana dia zay aty amin'ny ivaiva ety dia tsisy miraharaha mihitsy. Miantso an'izay olona ambony ao mba hijeren'le aty manokana zay olona mba afaka mifampiresaka amin'le général misy an'le trano eo ambony biso satria le fokon'olona matahotra anazy satria hoy général dia nefa tsisy afaka azo atao mihitsy raha tsy hoe olona ambonimbony zany miresaka aminazy mahifandresy lahatra aminazy. Ny président fokontany tsy arina mihitsy akaterina hitany zany dia ngarajona ihany no nandeha teo fa sisak'izay tsisy nandeha teo hoe nijery an'ireo satria eto tokony manana komity zay eto zany dia menany komitina eto le izy. Fahatsetsena ny lakan-drano lehibe vokatra ny fisian'ny fanorenana foto-drafitrasa sy trano eo amboniny no mahatonga ny fahatsetsena hoy ny teknisiana avy amin'ny Samva. Trano maromaro ao amin'ny tsenana Akatamboaka araka izany tsy maintsy horavaina mba ahafahana mamerina ny fandehanana lakan-drano lehibe araka ny tokony ho izy. Ara teknika ny voalohany satria tsy ty ihany fa eto Antananarivo mihitsiny mampolina ny zava-roatra izao ny antony dia tsotra. Eo aloha ny marobe ny olona manorina foto-drafitrasa trano ary manototra tany ao anatin'ireny canal lehibe ireny na canal madinika ary zay ny olona voalohany. Ny olona faharoa dia ny resaka fako be fako loatra ao anatin'ilay canal sachet sy ao misy mila manary fako ary miampy ny fasika koa etsy andaniny zany. Dia ny olona fahatelo ny fahanteran'ilay foto-drafitrasa eto Antananarivo zay efa tany amin'ny taona 5 sy 80 ny ankamaroany ary ny faefatra dia tsy fampililay foto-drafitrasa mihitsy koa satria eo amin'ny 700 ny tanàna ihany zany no rakotry ny foto-drafitrasa mikasika ny tatitra sy ny lakan-drano. Dia raha ity manokana teto Androndra sy Ankadibo ty varina Akadiboaka andrea-tany le lalan'ny rano dia eo ambony tatitra zany no misy trano maromaro fefy tamboho ary fasika nataon'olona. Dia ireo tatitra ireo zany no manakana azy voalohany. Faharoany zany misy koa olona nanototra tany zay somary tsy nety nanovany azy raha ny fahitana azy ara-teknika fa ohatrany somary nivily dia ohatrany somary avo no ny aty amin'ny lohany le tatitra nataon'le olona. Tokantrano maherin'ny 700 tafo ahitana olona manodidina ny 300 moa no miaina tanteraka ao anatin'ny rano maloto noho ity fiakaran'ny rano ity. Ahin'izy ireo ny fahatsapana fa orana kely montsy dia efa tafiditra ny trano no rano. Koa raha ho avy ny rivo-doza dia manahy mafy izy ireo fa ho sahirana kokoa noho izao.
ankoatr'izay maro amin'ireo ankizy moa no mivalana eto noho ny filalaovana rano maloto. Midina teny fotsiny mijery ny zava-misy ny teknisiana avy amin'ny Samva androany.